Ao anatin'izao vanim-potoanan'ny fahamehana ara-pahasalamana izao dia misy hatrany ireo malala-tanana manolotra fanomezana mba ho fiarovana sy fiadiana amin'ny valanaretina Covid-19. Nisitraka izany ny sampan-draharaha fitaliana miandraikitra ny fanompom-pirenena sy ny fiandry izay fantatra amin'ny hoe DSNGR etsy Andohalo. Marihana fa arovava lamba miisa 200 sy kamofle 100 isa, rano fisotro 550 isa ary gel hydroalcoolisé no natolotra ireo malala-tanana azy ireo. Nisy ny fivoriam-be natao izay nanajana hatrany ny toromarika ara-pahasalamana ary nandritra n'io fotoana io ihany koa no nizarana ireo fanomezana ireo tampiasa izay tena ilain'izy ireo satria tsy latsa 50% ny olona raisin'izy ireo isan'andro na dia efa amin'izao fotoanana confinement izao ary. Ny fanatanterahana ny asan'izy ireo moa dia miandany amin'izay fifandraisana miaraka amin'ny olona izay ary ho an'ireo mpikarakara ny ataontsika hoe taratasy ho an'ny fitsarana miaramila dia tsy miato izy ireo miasa manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro. Ny nitondra ny teny fankasitrahana sy ny teny fisaorana mahakasika izany ny Jeneraly Rasolonirina Roger, ny Jeneraly Rasolonirina Roger izay talehan'ny DSNGR. Taorian'izany ihany koa moa dia nisy ny fametahana arovava sy fisotroana rano niarahana natao mba ahafahana maneho ny fisaorana an'ireo malala-tanana izay nanolotra izany.